Faly miarabantsika rehetra manonona ny fiadanan'i Jesosy aminao sy ny ankonanao. Ankafaliana indray no hiarabako anao izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao n'aiza misy anao dia tononona aminao izany fiadanan'i Jesosy Kristy tsy natao tanana izany any hanapaka feno tokantranonao ary hanapaka koa amin'izay rehetra anananao. Amen. Tonga amin'ny fotoana aritsika izay andrenesana indray ny tenin'Andriamanitra dia ny sakafom-panahy izany ary ampirantiana tanteraka no hisoloky tena ny mpikambana fiomanana ho any an-danitra ka manasa anao mba hanana faharetana kely mandritra ny fotoana fohy izay andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany fa misy natao anao tsaroa fa matoa ianao mandray izao teny izao dia efa Jesosy mihitsy no nanasa anao indray hiainao an'izany teny izany ary tsy diso anjara ianao mandray an'izany tenin'Andriamanitra izany. N'aiza andrenesanao tenin'Andriamanitra dia tsaroa fa Jesosy tianao izy ary izany indrindra no antony mbola ampandrenesany ianao ny teniny na ho fampahirezana na ho fananarana na ho fanitsiana dia ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay rehetra mahazo azy izany ary fanasitranana ho an'ny nofony rehetra. Ka alohan'ny tondrantsika ny tenin'Andriamanitra ary dia manasa anao andao hiara hivavaka tsika satria zava-panahy no resahana dia ametraka izany am-pelantanan'i Jesosy mba izy mihitsy no ampiteny ary koa hanokatra amin'ny masom-panahintsika tsirairay avy. Amen. Hiara hivavaka isika. Aleloia. Ry Ray Masina tsara indrindra izay velona mandraka izay mitazana an-danitra rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mbola misaotra anao midera mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao indray aho raha tonga amin'izao fotoana izao Jesosy ampitondrainao ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy noho ny fahasoavanao noho ny fitiavanao izay mbola matoa izao anay mbola mahavelona ny anay ka ampandrenesinao teny ahafahana mbola omenao koa fa ahafahana hiteny Jesosy ny teninao ka eto Jesosy dia mifona aminao raha misy tsy fantanterahako dia hifonako aminao izany ary na iza mandray izao teny izao Jesosy Kristy dia mamindrafo aminay tsirairay avy ianao ary raha hitondra an'izany teninao izany Jesosy dia mangataka amin'ny fanahinao masina ampiteny indray ny lelako toy ny efa mahay Jesosy ary ianao mihitsy no hiasa feno aza vela hoy teto Jesosy Tompo fa oka ianao ny ampiteny indray amin'ity andro anio ity mba ho renesinay tsirairay avy izay mandray izao teny izao ny feonao Jesosy mitenena tahaka ny fombanao ary mangataka ny rahanao Jesosy mba hifafy amin'ny teny rehetra izay hoentiny eto androany ka tsy hanana n'ilay fahavalo fahefana na amin'ny saina na amin'ny tena na amin'ny fanahy fa ianao kosa hameno sy handrakosanay hameno hery anay ampiteny ary hanokatra amin'ny masom-panahiny tsirairay avy ho voninahitsy ny anaranao irery any tonga soa ianao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia ny raha omena asiana loha hevitra dia ny hoe aiza manadino ny soa rehetra izay nataon'Andriamanitra taminao. Araka izany loha hevitra izany dia hamaky tenin'Andriamanitra ary tsika atao amin'ny salamo fahatelo amby zato ny andininy faharoa no vakiako aminao izay mivaky toy izao ny teny rehefa hitanao izany avadio mihitsy ny baibolinao dia vakio dia miara mamaky isika dia miaraka manamarina ny tenin'Andriamanitra dia miaraka misokatra amin'ny masom-panahintsika andao ary vakiantsika izay salamo fahatelo amby zato izay ny andininy faharoa no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaorana Jehovah ry fanahyko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra dia mbola maky tenin'Andriamanitra indray tsika atao amin'ny Hébreu 10:32 no vakiantsika
Hébreu 10:32 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahatsiarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Amen. Aleloia. Izany ten'Andriamanitra indray no entina amintsika androany izay mitondra ny lohateny hoe aza misy adonona ny soratra izay nataon'Andriamanitra taminao. Nitondra fampidirana kely ao misy ohatra anankiroa entiko aminao amin'izao fotoan'izao. Ny fanadonona ry havana dia misy aklafy ny anankiroa, ny anankiray tsara, ny anankiray ratsy. Eo koa ny hoe ny fantsiarovana dia misy aklafy ny anankiroa ihany koa izay zavatra izay, misy ny tsara dia misy ny fahatsiarovana ratsy ihany koa eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Fa ny zavatra izay tenenina amintsika androany teny hoe aza manadino ny soa, izany hoe ny tsara zany. Zasy ianao izao dia olombelona izay nataon'Andriamanitra, nampisin'ny Andriamanitra teto amin'ity tany ity isika, ary tsarovy fa mbola tany amin'izao tontolo izao tsika izay voavakintsika ato amin'ny Hébreu 10:32 dia hoy izy ny teny hoe tsarovy hoy izy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tany amin'ny fahoriana. Tany amin'izao tontolo izao tsika ry havana, inona moa ny zavatra izay tsy nandehanantsika? Betsaka ny zavatra niseho teo amin'ny fiainantsika. Tao anatin'izany indrindra Andriamanitra no niantso sy niantso anao niala tany amin'izao tontolo izao ary nanome antsika an'izao fiainam-baovao izao indray. Ary izany zavatra izany dia tsy tokony ho adonontsika mihitsy na roviana satria ry havana izany fahatsiarovantsika mandrakariva izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika izany dia lalana ihany koa izany hoentintsika ho any amin'ny mandrakizay. Satria nahoana? Eo amin'ny fiainana ry havana dia tsy maintsy misy foana ny ady, ary tsika koa raha mbola miaina eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy miady aloha tsika, satria raha tsy misy ny ady tsy misy ny fandresena. Nefa indraindray ao anatin'ny ady dia na efa mijoro aza na dia efa nanompo an'i Jesosy ary nahalala ny fahagagana rehetra izay nataony dia mbola indraindray mbola kivy, indraindray miverin-dalana, indraindray ohatran'ny hoe mieritreritra izany tsika hoe adison'Andriamanitra isika. Kanefa dia mila fantatsika tsara hoe Andriamanitra tsy mba manadino antsika izany izy. Ary tsy izay hoe fanadinon'Andriamanitra izay no resahantsika fa isika zanak'olombelona indray no tenenina eto hoe aza manadino, aiza manadino ary tsarovy mandrakariva. Inona ny zavatra rehetra nisy teo amin'ny fiainanao fahiny dia tsarovy izany, eritreretra izany, satria izao maty Jesosy Kristy Tompo hamonjy anao, nanafaka anao. Ary miteny teo hoe misy ohatra hoentiko aminao, satria raha misy zavatra iray ohatra alaiko amin'ny tenako, ny tenako taloha dia ny ray aman-dreniko, ataoko hoe ny reniko izany dia olona tena mpamamy lava be izy. Rehefa misotro toaka izy dia tena hoe fahoriana izany ny ainanay tamin'izany, fahantrana no ny ainanay tamin'izany fotoana izany. Ary zavatra io dia tsy adisoko mihitsy ilay izy ary ny zavatra tato anatin'ny saiko ry havana rehefa mahatsiaro an'izany zavatra nisy teo amin'ny fiainako izany dia nitanjoko rehefa za taty aoriana hoe niteraka akony dia nitanjoko nanao hoe tsapako ny fahoriana izay nandroa tao amin'ny araka tamin'ny reniko noho izany zavatra izany. Dia ny zavatra katsahako dia tsy hanao toy izany akony fa ny zavatra rehetra izay lalovako tsy ataoko lalovanjanako fa ataoko hoe ny elako mihitsy izany zavatra izay mba tsy hampahoro ny taranako akony. Fa indraindray ry havana misy ny olona ohatra hoe izay teneniko aminao izay, izay ohatra nentiko taminao izay hoe mamilava ny reniko fahantsana tanteraka mihitsy ny ainanay tamin'izany, fahoriana ny ainanay tamin'izany. Rehefa mamy izy dia mitabataba tsisy atoriana, tena hoe nijaly dia nitondra vokatra ratsy mihitsy ary izany teo amin'ny fiainako na tamin'ny fianarako arany. Dia misy indray kosa nefa ny olona raha ohatra izao hoe izay zavatra izay no entina dia fahatsiarovana ratsy indray nefa no tsarovany amin'izay dia ohatra izy mahatsiaro an'izany zavatra izany dia
matsiaro ny zavatra nanjoana azy izy dia na efa lehibe ary izy efa miteraka ary izy dia mieritreritra ny fahoriana izay nahazo anazy iny dia malahelo amin'iny izy dia lasa manao tahaka an'iny koa, dia inona ny faran'izay koa fahaverezana tsany amin'ny taranaka ny taranaka hatrany. Rehefa misy olona izany mahatsiaro ny ratsy ka hoe kivy izy dia iny ratsy iny vao maika miharatsy hatrany iny. Fa raha ohatra kosa misy olona iray hoe ratsy tsarovana resena amin'ny tsara dia tsarovana fa mitondra fombiazana eo amin'ny fiainantsika izany. Ary tena hoe ilaintsika zanak'Andriamanitra ny mahatsiaro ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Aiza misy adinoana hozy izy ao amin'ny Salamo 103, aiza misy adinoana ny fitahiana rehetra. Maro satria izao tombonandro ianantsika izao dia efa fitahiana avy amin'Andriamanitra izao izao natoy izao anao izao, aiza ny toeranao taloha dia aiza ny toeranao ankehitriny, dia fantaro fa fitahian'Andriamanitra. Any ka miteny mihitsy ny soratra masina, aiza misy adinoana tsarovo mandrakariva ry havana. Satria dia izao indraindray tsika raha ny teniko tery aloha mantsana hoe indraindray rehefa sedra aty dia indraindray ny kristianina kivy dia miala amin'Andriamanitra ny sasany. Izany indrindra no anadinoany ilay fahasoavana izay efa nomena azy izany ady izay hatrehan'izany. Satria nahoana manadino izy, nanadino izy hoe Andriamanitra anie lehibe indrindra Andriamanitra anie mahay zavatra rehetra anie Jesosy Kristy Ka rehefa antsika izany manadino an'io nataon'i Jesosy antsika io dia tsarovo fa tsy maintsy lavo foana tsika ary kivy foana tsika eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa isika no mahatadidy hoe hain' Jesosy ny zavatra rehetra sy mahatsiaro izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao, rehefa misy zavatra eo amin'ny fiainanao na dia ataoko fa tsy misy zavatra ary eo amin'ny fiainanao dia mila mandinika foana tsika isan'andro ary tena hoe mila tsaroantsika foana ny soa rehetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Na tsy hoe misedra ady ary tsika fa ny fiainantsika andavanandro dia tokony ho feno fisaorana ny amin'ireny zavatra izay nataony antsika ireny. Ary ireny koa raha no entintsika mivavaka. Rehefa mivavaka tsika dia mitondra andreny eo anatrehany Jesosy tany sao eo anatrehany mihitsiny. Fa tena mahafaly an'i Jesosy izany hoe ianao mahatsiaro ny zavatra rehetra nataony taminao ary tsy mba manadino mihitsiny ianao hoe mahery ny Andriamanitra ao. Tsy manadino ny hoe ain'Andriamanitra ao ny zavatra rehetra dia tsarovo fa hampandresy ianao foana Jesosy eo amin'ny fiainanao. Rehefa fahatsiarovana foana no mibahana ao anatin'ny sainao, tsy manadino ianao na inona asa marina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao, na inona fitahiana rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Aiza misy adinoana izany, fa io ihany ny lalana ahafahantsika mandresy na amin'izao fiainan'izao na amin'ny ho avy. Raha andinika kely ny tantaran'ny zanak'Israely tsika dia ny zanak'Israely rehefa navoaka tany amin'ny tany Egipta izy ireo dia hita tsara mihitsy ny zavatra nataon'i Jehovahandriamanitra iray tany amin'ny tany Egipta loza folo. Tena hoe hita ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ireo Egiptiana ary ihany koa tena mbola nahagaga ihany koa dia hoe nanokafan'i Jehovahandriamanitra iray ny ranomasina mena ary niampitana izy ireo tamin'ny maina nakeny ampita dia nandavo ny fahavalon'izy ireo Jehovahandriamanitra iray tamin'izany. Dia kanefa ry havana hitantsika tsara ny tantara manasana mihitsy hoe mahazo toa mamaky baiboly satria ao anatin'ny baiboly no ahafantarantsika n'izany rehetra izany, ahalalantsika ny herin'Andriamanitra. Ao koa ahitantsika zavatra maro hoe ahoana ny olona izay mahatsiaro an'Andriamanitra velona, ahoana ny olona izay manadino ny asa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Hitantsika tao anaty baiboly izany ka manasana mihitsy mahazo toa mamaky baiboly dia ho hitanao sy ho fantatrao izany ary fiadiana mahery vaika ho entinao koa izany amin'ny fiainanao. Tantaran'ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena izy dia nandeha tany anefitra fantatsika izay efa mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra izany. Dia rehefa sedra olana amin'izay ny zanak'Israely, ny olana dia ny hoe tsisy rano satria any anefitra maina gazana ny tany.
dia tsy tsaroany ry havana ny zavatra izay nataon'Andriamanitra taminy. Hoe nanokatra ny ranomasina mena izy, nanao loza folo izy tany Egipta, ary tena zava-mahagaga maro nataony Jesosy teo anatrehan'izy ireo. Fa adisony izany, ary rehefa adisony izany dia inona no nataony hoe Andriamanitra va ozy izy mahay mamela latabatra ho anay aty anefitra? Dia izany zavatra izany dia tena natezitra an'Andriamanitra indrindra, satria nahoana maka fanan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, ary nanao tsinitsinina azy, tsy nahafantatra, tsy nahatadidy fa nanadino sahady ilay zavatra izay efa natao azy. Vao eo dia efa disony sahady izany. Teo koa no hoe izay zavatra fanadinoana izay dia natonga ny zanak'Israely nanao sarin-javatra voasikotra, nanangana omby lahy kely volamena izy ho iankofana, satria tsy hitany teo Mosesy. Dia toy misy dia nivarina nandeha tany amin'ny lalana tsy izy, satria naninona adisony, tsy nisy tsarony avokoa izay rehetra nataony Jesosy teo amin'ny fiainany. Dia lasa nitarika anazy nakany amin'ny fanompo-tsampy mihitsy ary ilay izy. Fa raha kosa amin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ry havana, natadidy sy nahatsiaro ny zavatra fahalehibiazan'Andriamanitra izay nataony teo amin'ny fiainany, tsy nisy mihitsy ny hoe zavatra tahaka n'izany nataony izany. Tsy ny tonga naka fanan'Andriamanitra izy ka na dia efa tafita ny ranomasina mena ary dia naringana ihany. Tsy tonga izy nanompo zavatra, nanompo sampy. Fa noho izay fanadinoana izay dia tena hoe mitondra zavatra misy fiantraikany ratsy lehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Izany no fanadinoana izay rehetra nataon'Andriamanitra tamintsika, indrindra itsika rehetra izao dia mino fa efa nisy zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Tsy misy olombelona natsoina izany ka tsy nanana tantara taloha, na hoe efa nisy zavatra teo amin'ny fiainany, ary iny zavatra iny mihitsy no entin'Andriamanitra hampandroso ny fiainanao. Ka iza misy adinoinao izay rehetra nataony tamin'ny fiainanao, fa tsarovo foana izany. Ary rehefa misedra ady amin'izay ianao, eto tsika ilay miteny amin'izay satria ny zanak'Israely teo rehefa tsisy rano dia naninona izy nimonimonna, ary tsy fantany hoe afaka mamela latabatra any amin'ny efitra mihitsy Jesosy. Dia eo amin'izay tsika amin'indray tsika ohatra hoe marary. Ataoko hoe marary izany no olana voalohany indrindra mahazo ny zanak'olombelona. Rehefa marary tsika dia maninona amin'izay? Mety hoe lasa ohatran'ny hoe kivy ianao, lasa ohatran'ny hoe soreny ianao eo amin'ny fiainanao, satria tsy tsaroanao mihitsy hoe Jesosy ny mpanasitrana, ary mety efa narary ianao tamin'izany fotoana izany, dia noho ny anaran'i Jesosy dia sitrana ianao. Nefa rehefa tonga indray eo amin'ny toeranao ilay izy dia adisonao daholo ilay zava-mahagaga nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanao, dia lasa kivy ianao, lasa tsy manana fanantenana ianao, ka mety andeha hitady zavatra hafa mihitsy hoe aiza no hitanao fanasitranana. Ny fanadinoana dia tena hoe zavatra ratsy indrindra io, ary ny fanadinoana dia misy endrika roa araka ny fampidinana eto tery aloha. Fa ny zavatra tsara dia mila tadidiana foana. Misy ny zavatra ratsy tadidiana dia resena amin'ny tsara ilay izy. Misy ny zavatra ratsy tsy azo tadidiana, satria raha ratsy mbola tadidianao faratsiana dia mitondra anao amin'ny fahaverezana izany zavatra izany, ary miezah foana mitadidy zavatra ratsy dia reseho amin'ny tsara ilay izy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aiza mieritreritra n'iny ratsy iny hoe ratsy iny dia efa ratsy ny zavatra iny. Za zao natao ohatra hoe misy olona manao tsinitsinina anao, dia tsaronao iny zavatra iny dia hoe za nataony tsinitsinina, dia lasa koa ianao tsinitsinina anazy. Fa raha ohatra ianao misy olona manao tsinitsinina anao dia resehinao amin'ny tsara. Izany ozy ny ten'Andriamanitra hoe reseho amin'ny soza izy ny ratsy, dia resehinao amin'ny tsara izay zavatra izay, dia manadino an'iny ianao dia miezaka manjakariva mitady fihavanana amin'ilay olona mity azy amin'ny fonao rehetra, dia vitanao fa tena hoe hitondra fiadanana eo amin'ny fiainanao izany. Ary tena zavatra tian'Andriamanitra mihitsy izany eo amintsika zanak'olombelona, izany hoe mahatsiaro azy izany. Ary tsarovy ry havana fa ny olona iray raha ohatra izy ka manadino tsy malala n'Andriamanitra hoe mpamorona azy, dia tsy ho tsaroany mihitsy Jesosy eo amin'ny fiainany. Tsy handray an'i Jesosy ho misy mpamondra amin'ny fiainany mihitsy izy, satria tsy fantany hoe misy Andriamanitra mpamorona azy, tsy fantany, tsy eritreretiny, tsy ezahany ny mitady hoe iza no matoy izao
dia eo amin'ny fiainana eo. Fa rehefa ny olona iray ry havana no mahatsapa hoe iza no natoy izao ary tadidiny foana izany, dia hiezaka izy ary manantona an'Andriamanitra izy manao ny sitrapon'Andriamanitra izy ary mitera sy mankalaza manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany zavatra rehetra izany. Ka izany tenin'Andriamanitra izany no entiko antsika androany, dia na izaho na ianao na isika rehetra izay mandray izao teny izao dia tsarovy fa manana Andriamanitra isika, aza dinoina mihitsy fa Jesosy Kristy tompony maty hamonjy antsika izay mpanota ary nanaisitra amin'ny fahotantsika izy. Izay zavatra tokony hoentintsika ny fanoetan'i Jesosy aza dinoina aoka ho antsaintsika mandrakariva izany hoe fanavotan'i Jesosy izany. Dia na inona ady eo amin'ny fiainanao dia tsarovy ny fahalebiazan'Andriamanitra. Vakio ny Baiboly dia tadidio izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao dia fantaro fa hainy atao ny zavatra rehetra ary dia hampandresy anao foana izany fitadidiana izany. Amen. Aleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy rehetra ihany. Fiadanana kosa ho aminao sy ny ankonanao. Hivavaka isika ny amin'ny teny ary misy zavatra izay tsy voataingo dia mino avy any fanamasin'Andriamanitra ny amenao an'izany any aminao rehefa mandray ianao mamaky ny teny ianao dia mbola hisy révélation omen'ny tompo anao indray. Fa izay aloha ny anjarako isaorako amin'ny tompo nanome amin'ny fahafahana misaotra anao ihany koa nandray izany teny izany. Mivavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Ry Jesosy Kristy tompo masina tsara indrindra izay velona mandrakizay misaotra anao izahay, mitera anao mankalaza anao ny amin'ny teninao ary mankasitraka ny amin'ny reto olona izay nandray izany teny izany. Misaotra anao ihany koa Jesosy afaka nitondra ny teninao ary afaka aminao omeo anay ny fatadiavana izay mba hatsiaro manjakariva Jesosy izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay ka tsy misy ho adinoinay izany Jesosy malalo. Na iza Jesosy na efa mino anao izy na tsy mino anao ka mandray izao teny izao dia ampitsiarova izy Jesosy, ataovy tadidiny fa misy ianao, velona ianao, mahery ianao, mahay ny zavatra rehetra ianao. Ka na inona misy eo amin'ny fiainanay dia hainao atao izany. Ka amin'ny anaranao Jesosy no anaovako sy anonako ny zavavaka izany. Misaotra Jesosy malalo, voninahitra ho anao rery hatramin'izay ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona avy any Nazareta nanaovako izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Mankasitraka antsika rehetra ary manasa anao raha mbola tsy ny ambony pazy ianao dia ambony pazy fa misy foana atao tenin'Andriamanitra vaovao izay horeresinao foana ary hitondra hery ho anao izany. Dia manasa anao akony ambony pazy izay rehetra nandreka mbola tsy ny ambony tahiny Jesosy manokana ianao. Amen.